La 4G Batelma vous présente Nivavo. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Noraisin'ny filoham-pirenena teny Ambohitsirohatra ireo ray aman-dreny ara-drazana, ny ampanjaka ary ny solombavam-bahoaka avy amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany. Ny fampijoroana ny faritra fahatelo amby roapolo ny faritra Vatovavy no fampidiniana tamin'izany. Ny faha 1 ny volana Desambra ho avy izao ny tolo-kevitra naroson'ny CENI hanatanterahana ny fifidianana olona eto Madagasikara. Manodidina ny 3 lavitrisa ariary no vola ilaina hanatanterahana izany araka ny loharanom-baovao azo. Ny lalàna no mametra ny tsy maintsy hanaovana fangatahana raha hikojakojan'ny trano ny olona iray ho ny tompony raikitra avy anivon'ny CUA. Ho fanatsarana ny tanàna amin'ny alalan'ny fanarahana ireo drafim-panjariana no isan'ny tanjona amin'izany. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao distrika Antsoromandidy. Ny fiafaran'ny volana aogositra teo, jola ampolony niakatra tanàna atao akadin'ny sakay. Voasambotra ny voarorohy ary milaza ho malala olona ankehitriny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny tanterahana androany ny andiany favalo amin'ny fifampiresahana eo amin'ny vondrona Eoropeanina sy ny firenena Britanika mahakasika ny Brexit. Fito volana atiorinina mbola maro ny tsy fantatra mazava eo amin'ny rotota. Ny adidin'ireo avy hatrany. Salamatra tompoko lahy sy tompoko vavy, fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasana ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao niraisin'ny filoham-pirenena teny Ambohitsirohatra ireo ray aman-dreny ara-drazana, ampanjaka ary solombavam-bahoaka avy ao amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany. Ny fampijoroana ny faritra fahatelo amby roapolo ny faritra Vatovavy no fampidiniana tamin'izany io ny nasaina. Andalam-pandiniana ny fizarana ny Vatovavy sy Fitovinany ho faritra roa samihafa ankehitriny ny fitondram-panjakana. Isan'ny dingana no tanterahana tamin'izany ny fiainoana ireo ray aman-dreny ara-drazana, ampanjaka sy solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra iny, izay niaona tamin'ny filohan'ny Repoblika sy ireo tompona andraiki-panjakana voakasika izany, izay no tanterahana teny amin'ny lapam-panjakana n'Ambohitsirohitra. Ny mba afanakaikikaiky kokoa ny fanaovana tota-taratasy, zany hoe ny zavatra hodiniantsika dia resaka fanamaivanana ny mponina, fanamaivanana ny olona ao amin'ilay distrikta tsirairay avy mba tsy fanalavitra amin'ny toerana zay karakarana zany taratasy zany. Ka ny fanapa-kevitra ho raisitsika dia tokony tsy hisy fiantraikany any amin'ny région hafa. Satria be dia be koa miandry sy miandrandra miandry any 23e région io fotsiny. Hoe ohatrohatry ny ahoana ny izarantsika an'izy io. Ohatrohatry ny ahoana ny fanapa-kevitra ho raisitsika amin'izy io. Fa aleo ny tombotsoa iombonana, aleo ny tombotsoa ny be sy maro, zay no raisitsika. Isan'ny hipetrahany adievitra amin'izao fotoana izao ihany koa ny fizarana ireo distrika amin'ireo faritra roa. Ny ronany Maronis dia ny fampiarahana ireo distrika telo mifanakaiky ho faritra iray. Ohatra amin'izany ny faritra Vatovavy, Mananjary, Nosy-Variky ary Fanadina, ary Manakara, Vohipeno ary Kongono ao amin'ny faritra Fitovinany. Misy kosa nefa ireo mihevitra fa tokony hiaraka amin'ny Vatovavy Ikongo na dia lavitra ny Mananjary aza, ka lasa distrika 4 izany ny ao Vatovavy ary distrika 2 ny ao Fitovinany. Raha ny tantara tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany hatramin'ny Repoblika fahatelo dia atao Mananjary hatrany no renivohitry ny prefektiora. Rehefa nijoro anefa ny faritra Vatovavy Fitovinany dia lasa i Manakara no renivohitry ny faritra. Nanahirana ny vahoaka any Mananjary ny manao raharaha sy taratasy-panjakana samihafa satria voatery tsy maintsy makany Manakara izy ireo. Isan'ny antony nangatahana ny ampijoroana ny faritra Vatovavy. Tontolon'ny fifidianana kosa indray ny faha 1 ny volana Desambra ho avy izao ny tolo-kevitra naroson'ny CENI hanatanterahana ny fifidianana olona eto Madagasikara.
manodidina ny 3 lavitry ariary ny vola ilaina anatanterahana izany araka ny loharanom-baovao azo. Yves Richard. Taorian'ny fangatahany governemanta ny volavolana tety andro makasika ny fanatanterahana ny daty ny fifidianana loha olo Madagasikara. Ndroso tamin'ny fivoriam-beny teo anivony senina ny voamera-pirenena mahaleotena misana ny fifidianana. Tapaka androany ny daty izay mbola roso ny fahefana-panatanteraka araka ny fanazavana azo. Dia natsaina moa zany izay voalaza ny lalàna manan-kery ny amin'ny hoe anoloran'ny seni an'izay volavolana tety andro zay. Nanao ny fivoriam-be zahay androany teto alarobia nandinika an'izay dia nanapaka fa ny 1 ny volana Desambre no tolo-kevitra avy amin'ny seni anatanterahana ny le fifidianana loholon'ny Madagasikara io. Tombanana 3 lavitry ariary no ilaina anatontosana ny fifidianana araka ny loharanom-baovao. Efa mandeha ny fiomanana araka ny fanazavana teny anivony seni ka isany efa voahomana nandritra ny herinandro vitsy lisam-pifidianana vonjomaiky ho an'ny mpividy vaventy izay andray anjara mandritra ny fifidianana loholona. Moa zany dia narafitray tamin'io le didy navoaka ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana voka-pifidianana tamin'ny fifidianana zay notanterahantsika farany teo reny. Misy ihany koa reo le didy zay raisiny ny ao amin'ny filakevi-panjakana satria nisy an'ireo le mpifanolana tamin'ny fifidianana mangataka ny fandravana ny didy navoaka ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana no anatsaranay sy anitsinay an'io le lisitra vonjomaika io. Na anatiny amehana ara-pahasalamana zany mety anatanterahana ny fifidianana. Tsy ho sarotra raha oharina tamin'ny fifidianana maro no tanterahana hatrizay ny fanatontosana ny fifidianana loholona. Raha ny mety ho endriky ny fifidianana, eny anivon'ny distrika ny Birao Fandatsaham-bato raha toka eny anivon'ny faritany no ametrahana ny OVEC na ny rafitra mpanamarina sy mpirakitra antsoratra ny antonta-taratasy firotsahan'ny Covid sy ny SRMV na ny sampana mpanisam-bato. Lafim-baovao hafa kosa indray hanomboka amin'ny 1 Septambra izao nihetsika manokana hitsirihana ireo fiara laharana WW sy ny mitondra ny laharana vahiny tanjona ny fampararan-dalàna azy ireo. Yves Richard. Mitombo hatrany fiara mampiasa tsy araka ny tokony ho izy ny laharana WWT sy ny laharana vahiny indrindra ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny antony tsy rosoan'ny tompona fiara amin'izay ny fanaovana ny fandraisany ara-teknika sy ny fitsirihana ny fiarakodia. Miseho amin'ny endriny maro ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fampiasana ny fiara na laharana WWT sy ny laharana vahiny araka ny fanazavana. Anisan'izany ireo fiara bonne occasion efa manana laharana avy any ivelany na immatriculation étrangère nefa miafina amin'ny laharana WW. Na mampiasa ihany koa ny taratasy fahazahoana mivezivezy vonjomaika na ny attestation de provisoire de circuler izay omen'ireo mpitandro filaminana sasany izay tsy manana fahefana akory hanome an'izany. Ny faharoa dia mikasika an'ireo fiara bonne occasion amidy na efa lafa nefa mbola miveziveza miaraka amin'ny modèle numéro 1 izay efa lany daty. Ho fisorohana ny mety ho fahavoazana aterak'izay. Anomboka ndraiky amin'ny 20 Septambra izao nihetsika manokana hitsirihana ny fiara laharana WWT sy ny mitondra ny laharana vahiny tsy ara-dalàna. Isan'ny hojerena manokana mandritra ny fisavana ny fahavitana ny fandraisana ara-teknika. Io ihany koa ny fitondrana ny fiara ambolana sy antonany maro izay azo adika ho fandikan-dalàna avy hatrany. Isan'ny mampitaraina ny maro ankilany mbola fiatoy ny fandraisana ny antonta-taratasy momba izany eo anivon'ny SIM na ny centre immatriculateur. Raha miaentitra ny fisavana, tsy mifandraika amin'izay ny zava-misy raha ny fitarainana azo. Efa mandeha ny fifampiresahana mahakasika io hoy ny teo anivon'ny SIM androany. Isan'ny antony hiteraka ny fikatson'ny asa mandraraha isan'ny tokony tsy fahatombanana nandritra ny nandraisan'ny setisy Madagasikara ny asa hatramin'ny volana Septambra 2022 izay mbola misy fiantraikany maro hatramin'izao.
Ny setisy izay nomeny fitondrana teo aloha indrindra ny praiminisitra mahafaly Soninandrasana Olivier isahana ny asa teo anivon'ny Sima tamin'izany fotoana. Miisa 20 amin'zato ny famindrana toerana nankatoavin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara nandritra ny fotoam-pivoriana izy ireo ny herinandro lasa teo. Ny fanatsarana sy fanadiovana ny tontolon'ny fitsarana no anton'izany raha nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra Henri Florian. Miroso hatrany ny fanatsarana ny fitantanana eo amin'ny tontolon'ny asam-pitsarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mba hisian'ny fifampizarana traikefa sy hanatsarana ny fitantanana sy ny fomba fiasa eo anivon'ny ministera ny fitsarana. No amafisiny ministry ny fitsarana fa tokony hisy ny fifandimbiasana ho an'ireo mpitsara rehetra eto Madagasikara raha toa ka efa niandraikitra toerana iray nadritra ny 4 na 5 taona ny olona iray. Miisa 20 amin'zato ireo mpitsara nafindra toerana iasana ka ny 70 amin'izy ireo izay lehibe ny fampanoavana sy ny filohan'ny fitsarana araka ny fanapahan-kevitra noraisina tamin'ny fivoriana faharoa no tanterahany filan-kevitra ambonin'ny mpitsara na ny CSM ny herinandro lasa teo. Natao hifandimbo-toerana ny mpitsara toy ny mpiasam-panjakana rehetra araka ny fanazavana nomeny ny mpitahiry ny fitompoka sem-panjakana sy ministry ny fitsarana. Misy antony manokana fa ny fonctionnaire natao ho hifandimbidimby toerana. Efa elaela ihany izy ireo no tao toerana ny akamarony dia 5 taona dia niezaka izahay zany hoe tsy dia mba hampahatao zay satria maro ilay karazana fanakianana hoe rehefa ela loatra amin'ny toerana dia lasa manana an'ilay antsoina hoe fifandraisana ohatran'ny manahirana. Ny mpitsara sahirana, ny olona kosa sahirana ary tsy dia hoe sanatria hoe misy ata tsy mety nefa namindana azy ireny fa amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa dia mba mahazo expérience be dia be ireo mpitsara ary rehefa avy eo mba mifindrafindra toerana dia mba malala satria fantatsika efa ny antsika nge ny cour suprême unique eto ary ny fomba fitsarana tokony ho anankiray ka fanavozana fahalalana ny famindrambitrana andrany toerana reny indrindrindrindra koa ny sasany mba miezaka mba hanana-karazana ataontsika hoe fitsindrotana ao amin'ny asa dia niezahana zany sady efa fampanantenana fanapa-kevitra efa niraisina tamin'ny fotoana naraisina ndraikitra hoe ireo zay efa diso tafahoatra ela loatra dia tsy maintsy mba mandeha mba mitovy fahalalana sy maino zany mitondra ny fahaizany koa any amin'ny faritra hafa. Momba ireo mpitsara mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara kosa ankilany nilaza ny ministra tompon'andraikitra fa ny lalàna sy ny satanfehin'ny filan-kevitra io no mamaritra fa tsy azo esorina na omena toeran-kafa izy ireo mandrapatapitry ny fotoam-piasana. Tsy maintsy miandry ny fahatamperan'ny manday izany vao azo atao ny mamindra toerana ireo mpitsara voakasika ireo. Nanambaratrany ny ministry ny fitsarana fa amin'ny fotoam-pivoriana manaraka io no handinihana ireo raharaha momba ireo mpitsara mety nanao fadisoana ka niakatra filan-kevitra momba ny famaizana na ny kodisa. Mahery ny arivo kosa ankehitriny isan'ireo marary ny Covid-19 ny mbola manaraka fitsaboana. 720 no tranga vaovao ary 4 ny laviny valinaretina tamin'ity androany ity. Miantana Andriana. Tamin'ny fitiliana miisa 420 sy 300, 320 no vao marina fa tratry ny Covid-19, 4 ny laviny valanaretina ary ny ampy 530 ny sitrana araka ny tatry io atoandro io. Amin'izao fotoana izao 10 ny isan'ireo marary mbola manaraka fitsaboana. Eto Analamanga zao dia 470 no isan'ny tranga vaovao. Loatra Mangoro dia nisy 410 no tranga vaovao, 10 tamin'izy ireo Ambatondrazaka, 4 Amparafaravola. Matsiatrambony dia nisa anankitelo ny tranga vaovao. Faritra Boeny dia nisy olona 3 vaovao zany nitondra ny tsimbokaretina. Faritra Boeny isika dia nisy tranga vaovao 3. Faritra Sofiana manaraka 7 no nahitana ny tsimbokaretina. Faritra Diana dia nisy tranga vaovao 10. Faritra Savany manaraka 2 no tranga vaovao tao Sambava. Hatreto mitotaly 130 sy 900 sy 9 ny fitiliana PCR vita, 12 sy 710 ny Jeune Expert. Tamin'ireo 530 sy 710 sy real vao marina fa nitondra ny tsimbokaretina, 720 sy 204 sy real no sitrana avokoa. 9 sy 200 kosa ny totaly ny indosy ny fahafatesana ary misy 350 ireo marary mafy ankehitriny.
Nanolotra fanampiana eny amin'ny 30 euro ho an'ny Madagasikara ny vondrona Eoropeanina ahafahana manamafy ireo fotodrafitrasa sy manatsara ny fampiasam-bola amin'ireo sehatra tsy miankina gaetan Andriatsilavo. Sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tsy fampiny fotodrafitrasa sy ny fikojakojana azy ireny. Antony nahatonga ny vondrona Eoropeanina izay tafiditra ao anatin'ny 11e Fed anoana ara-bola ny fanorenana fotodrafitrasa eo amin'ny sehatry ny angovo, ny fitanterana, ny rano sy ny fanadiovana ary ny digitalisation. Tanjona amin'izany ny anatsara kokoa sy hampahomby ny fifandraisana nasionaly sy regionaly eo amin'ny sehatry ny fitanterana, ny fampitomboana ny tolotra amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fahazoana herinaratra, iompana be kokoa amin'ny fampiasana ireo angovo azo avaozina, dingana atao ahafahana mampiena ireo entona manimba ny tontolo iainana sy miteraka fiovaovan'ny toetrandro. Eo ihany koa ny fitiovana sy ny fanadiovana, ampiena ny tapa-avoazana manoloana ny fiovaovan'ny izay toetrandro izay. Raha totaly manodidina ny 530 miliara ariary fanampiana tsy averina no efa natolotra ny vondrona Eoropeanina tamin'ny alalan'ny 11e Fed ho an'ny sehatry ny fanorenana fotodrafitrasa ho an'ny daolobe, ny angovo, ny fitaterana, ny rano sy ny fidiovana ary ny firosoana amin'ny digitalisation. Raha ny sehatry ny asa sy ny famokarana eo amin'ny laharana fa 1.100 amin'ireo firenena, miisa 700 no misy an'i Madagasikara, ny taona 2020. Raha ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena. Maro araka izany ny ezaka tsy maintsy atao eo amin'ny lafiny toe-karena, anitona ireo orinasa sy mpampiasa vola tsy miankina na teratany malagasy na vahiny. Tokony ho tsara kokoa hatrany ny fitsipika sy ireo fepetra ahafahany mamorona sy mampivoatra ireo orinasa. Mila ezaka ny fanarenana vokatry ny krizy ara-pahasalamana ary tafiditra anatin'izany ny fanampiana ataon'ny vondrona Eoropeanina anamafy ireo ezaka efa ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy. Vola mitetina fito tapitrisa euro araka izany no natokana ho an'ny fanamafisana ny fanatsarana ny fanakalozana eo amin'ny fanjakana sy ireo sehatra tsy miankina, anatsara ny tontolon'ny famatsim-bola sy ny fandaharahana sy ny maro hafa. Ny tanteranao malitra ivona ny fanaovan-tsony fampiarana ny fandaharam-potoana vaovao toana ny vondrona Eoropeanina eto Madagasikara. Mandidina n'izay hatrany raha ny fanadihadiana natao miankina amin'ny produit intérieur brut sy ny antotanisa avy amin'ireo orinasa ny fanampiana azontsika avy amin'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-miombon'antoka gaetan Andriatsilavo. Manoloana ny fanampiana 730 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Eoropeanina anamafisana ireo fotodrafitrasa sy anatsarana ny fampiasam-bola eto Madagasikara, ilaina ny fananana antontanisa mazava ametrana ireo laharam-pahamehana, indrindra ny antontanisa avy amin'ireo orinasa. Ny antony moa zany mazava azy dia mila données aloha zany fotsika voalohany avy any amin'ny entreprise. Dia le données avy any amin'ny entreprise iny nefa raha ny tena izy zany ny azahoana an'ireny dia efa misy moa ny enquête izay atao fa na izany zany dia misy lalàna zany tamin'ny 2018 mametraka ny réglementation ny activité statistique à Madagascar izay misy ny resaka obligation ny entreprise zany tokony obligé ame an'ireny données ireny. Izay lalàna izay nefa dia mbola miandry ny décret d'application ka fotoanany angamba zao ametrana ny décret d'application ahafahana mametraka an'ireny lalàna ireny manery an'ilay entreprise ame données satria rehefa ohatra ka tonga zany le données avy any amin'ny entreprise dia iny données iny zany no ahafahana mametraka ny orientation ny secteur hoe aiza le secteur tena voamafy amin'ilay impact an'ilay Covid-19 dia analefana an'izay impact izay na ny anaovana ny relance ihany koa amin'ny heritaona dia samy important zava-dehibe le fananana an'ilay données. Ankoatra ny antontanisa miankina amin'ny PIB na ny produit intérieur brut ihany koa ny fanomezana laharam-pahamehana. Mety ho sakana raha ny fanazavana ny tsy fananana antontanisa mazava momba ireo. Ny fanampiana izay azontsika dia miankina ihany koa amin'ny produit intérieur brut ka ny calcul ireny produit intérieur brut ireny dia mbola miankina ihany koa amin'ny données indrindrandrindra avy any amin'ny entreprise ka tsy fananana izay lalàna izay zany dia anisany tena mety mametraka handicap ho antsika zany satria mety azo données mety misy entreprise tsy hanome ohatra zany dia eo amin'izay taux de réponse izay mety olana zany rehefa ananantsika lay données fiable et à jour dia na ny taux de pression fiscale raha dia hitantsika fa miankina amin'ny PIB io. Ilaina hatrany araka izany ny fananana antontanisa mazava ahafahana mandray fanapahan-kevitra amin'ny tetikasa fampandrosoana tiana hapetraka. Nahazo famatsiana mitetina 20 tapitrisa ariary ny tetikasa crédit kara izay tafiakatra amin'ny dinga famaranana tamin'ny hetsika izay no karakarain'ny orinasa Star. Fanadihana. No tanterahana androany teny amin'ny Star Andraharo ny fanolorana ny famatsiana ho an'ny tetikasa nahazo ny GEM maro atao amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Facebook. Vola mitentina 20 tapitrisa ariary no azon'ireo tetikasa crédit kara izay nahazo ny famatsiana
notolorana fanomezana teo ihany koa ny tetikasa Ando Compagnie izay anisany tafiakatra tamin'ny dingana famaranana. Raha moa zany dia tetikasa manangona fako plastika azo vozona izy hoe manome crédit ho an'izay manatitra fako izay afaka ampiasaina tony vola na bon d'achat. Tsika rehetra ngamba fa mety fanampiasa bon d'achat daholo dia ohatr'izay zany ny ampiasaina an'ilay crédit karaha dia mizara anankiroa izy io. Misy zany ny compte crédit karaha via web sy application mobile zany ho an'izay manana smartphone sy afaka se connecté sur internet dia mitsindry ihany koa nefa izay ho an'ny olon-tsotra mety tsy manana accès internet ohatry zany dia ho asiana carte gratuit zany le crédit karaha. Dia misaotra ny Star koa moa zany nanao an'ity projet kopakelatry ity satria tena nanampy amin'ny projet anay le izy. Androany izay dia betsaka nafantatra anay, misaotra ny mpanohana rehetra koa satria betsaka nizarana ny teto Madagasikara na ny tany ivelany. Ary mino izay fa betsaka koa ny projet mbola hoentin'ny kopakelatra lavitra ohatra anay izao. Nanentana hatrany ny tompon'andraikitra ho an'ny tanora ho vonona indray anjara amin'ity tetikasa kopakelatra ity. Ny tetikasa kopakelatra izay niforona ny taona 2024 ary natokany orinasa stage sy ireo mpiara-miominantoka aminy ho fiarovana ny tontolo iainana. Raha nandroany zany ny fampahafantarana fomba ofisialy ny mpandresy ny appel à projet izay natao ny kopakelatra ity izay raha averina kely zany ny tantara dia tamin'ny volana novambra 2024 ny androany appel à projet. Ny antony ty appel à projet ty dia ny ahafahana zany manampy na olona na vondron'olona izay manana projet na tsara zany ny fiarabelotra Madagasikara zany na na environnemental. Tsy ahivina hatrany ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalany fanangonana ny tavoahangy plastika avadika ho zavatra hafa ity tetikasa ity. Manentana hatrany eo anivon'ny tetikasa kopakelatra ny andraisana anjara amin'ny fifaninanana manaraka. Tonga tao fotoanany dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny fanamboaran-dalana any amin'ny faritra sy eto Antananarivo. Eo ihany koa ny momba ny zazak'anto rehefa avy eo. Réussis à rentrer avec Bic. Se retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Partagez les fous rires, les découvertes, les petits plaisirs, les passions, les rencontres inédites, les moments importants, ensemble, autrement. Partagez vos mégas et faites-en profiter à vos proches partout. Tapez le dièse 111 étoile 4 étoile 4 dièse. Lame Bic, Marante, tsy mety arafesina, mateza. Bic, Isanandro. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny lalàna no mametrany tsy maintsy hanaovana fangatahana raha ikojakoja ny trano ny olona iray ho ny tompony andraikitra avy anivon'ny CEA. Ho fanatsarana ny tanàna amin'ny alalan'ny drafim-panjariana no isan'ny tanjona amin'ny Zangaitao Andriatsilavo.
manoloana ny resabe any anaty tambazotra ny tserasera izay nanivon'ny fiarahamonina nitondra fanazavana mahakasika ny fikojakojanany trano eto Antananarivo renivohitra ny eo anivon'ny commune. Tsy misy lalàna vaovao napetraka nefa atao hatramin'ny taona 2020 no niraisina amin'ny fikojakojanany trano. Ny tompon'ny trano izay manana 5 hatramin'ny 10 taona raha ny lalàna ahafahana manao ny fikojakojana. Io fikojakojana io no mila ary tsy maintsy mangataka lalana no ireto antony ireto. Ny fepetra ao anatin'izay nefa tsy maintsy angalana lalana indray aty amin'ny commune raha hanao ny fikojakojana ianao. Inona ny anton'izay? So de misy zavatra hafa tian'ilay olona atao. Izany hoe tsy mifanaraka amin'ilay fepetra voalohany izay efa namezana lalana anazy. Raha ohatra ka mivoaka amin'ilay fepetra efa namezana lalana azy teo aloha zany dia lasa tena permis de construire mihitsy indray no mety ho atao. Izany hoe mety hanangana trano rihana anankiroa izy na rihana anankitelo na mijanona amin'izao fa mety hotohizany kely ilay trano na mety ho endrikendrika zavatra hafa. Dikan'izay tsy isika namorona an'izany fa fepetra tsy maintsy arahana zany mahakasika ny resaka fanorenana. Tsy nietra ny olana raha ny fanazavana ary mbola isy ny fanatsarana tsy maintsy atao manoloan'izany. Tsy dia any amin'ny resaka hoe hetra ho alaina loatra angamba no olana fa zany mantsy efa niresako teo hoe azontsika atao tsara zany satria eo fanindalana koa zany manao an'ilay mahola-vola le budget 2021 tsika ny hoe mandray fepetra vaovao izay tsy ndrika etoana tsy mbola nisy nanovany io hatramin'izay fa zavatra efa nisy teo io no mbola nitohizatsika fa azontsika atao ihany koa nefa ny amin'izao fotoana izao no manatsara izany hoe mety manena na mety manafoana mihitsy raha ho an'ny olona izay mety olona izay tsika fa mety hoe masahirana manoloana n'izay resaka fikojakojana izay ny tanjony dia ny hoe mirindra ny tanàna ahafahan'ilay fiarahamonina mpiarabelona sy ny mpiarahamonina manana an'ilay tontolo tsaratsara kokoa mihoatra n'olo izao. Tanàna mirindra araka izany no tanjona. Io ihany koa ny fitsinjovana mialoha ny mety ho disadisa sy fanolanana eny anivon'ny fiarahamonina manoloana ireny fanorenana tsy ara-dalàna ireny. Drafim-pandaminana ny tanàna nge dia izao hoe efa mitsindro zavatra be dia be mialoha sahady. Aiza ny rano ny ariana, aiza ny resaka maloto rehetrarehetra no mivarina, ahoana ny aiza ny lalan-kely ivoan'ilay olona, aiza ny lalan'ny fiara, manaraka ny fenitra ara-pahasalamana sy ara-piarahamonina ve ny fanorenana nyity trano aorin'ilay olona eto amin'ny taniny sy ny sisa sy ny sisa. Tsy tokony isy araka izany ny olona mikasa hanavao ny trano foninany ka miezaka manorina ny tsokosoko, rihana na efitra fanampiny. Ny tranga tahaka izany no mahatonga ireo trano hikasika amina poto any Jirama eny ambony tatatra, manery ny lalam-pokon'olona, tsy misy fivoahan'ny rano sy ny maro hafa ka miteraka olana maro eny anivon'ny fokotany. Ovitain mialohan'ny rotsakorana avokoa ireo lalana sy tetezana rehetra namboarina ao aloatra. Io zany no songadina nandritra ny fidinana ifotona ataon'ny tompon'anaikitra tamin'ity androany ity. Yves Richard. Mandeha araka ny tokony ho izy ny fanatontosana ny lalana sy ny tetezana any aloatra amin'izao fotoana izao. Efa mananika ny 20% ny asa no vita nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny talempatry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany an-toerana. Asa izay tafiditra anatin'ny velirano filohan'ny Repoblika amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa isamparitra sy ny fampanantenana ny vahoaka ny toerana. Ny ouvrage eto amin'ny kafe dia izao hitantsika izao vita eo amin'ny 20 isan-jato izy ny sofia eo ampanaovana ny atao hoe couche de base zany isika zao couche de fondation fa vita izay zany situation miasa amin'izao dia vita tsoela ny fanatanterahana ny asa. Ny radie alvéoleta kafe dia 70 metatra ny alavany dia ny manangazipo 20 metatra. Matianina ny fanamboaran'ity loha voalohany amin'ny lalam-pirenena fa 470. Mialo eto amin'ny rond-point total PK 157 miazo anambandrika ity. Efa tafapetraka ny beton amin'ny sisiny arabe ary vita rarivato ny lakan-drano ivoahany ranondrika izay manimba ny lalana indrindra anaty fotoam-pahavaratra. Nakasitraka ny mpandalo indrindra ny eto amin'ity toerana ity izay mampijaly ny mponina rehefa fotoam-pahavaratra. Tamin'ny fahavaratra
mampisaka avy na ohatra hoe tômôbila zany olona ny atsaka manosika anazy vona aloha dia zavatra amboliny tena dia tsy sakovaoka tena mijaly kely tamin'ny lera fa mametraka ny fahatokisan'ny fitondram-panjakana hatrany ny vahoaka ho aloatra amin'ireo foto-drafitrasa isan'ny tokony izay hitondra vokatra mivaingana ho an'ny mponina sy ny faritra amin'ny ankapobeny. Resaka fanamboaran-dalana izay hatrany dia nanomboka androany ny fanamboarana ny ampahan-dalana eo 67 hectare miainga eo amin'ny arrêt bus 30 hatreo amin'ny 4 chemin Vatobe. Ny orinasa Iso Construction no manao ny asa izay atao pavé orinasa. Fitohanan'ny fiara lavareny no nateraky ny faharatsian'ity lalana eny 67 hectare manomboka eo amin'ny arrêt bus 30 hatreo amin'ny Vatobe ity. Ankoatra izay ny fahasimban'ny fiara matetika izay mampimenomeno na ireo mpampiasa lalana. Androany natomboka ny fanamboarana ny lalana. Izany manala le goudron teo zany fa hosoloana vato le izy. Atao pavé ndray zany le izy fa tsy mazaka le rano ngambany. Atao pavé araka izany ny lalana noho ny fisian'ny rano matetika amin'ny lalana ka manafaingana ny fahasimbany. Vokatra ity fanamboarana ity misy ny lamina napetraka mandritra ny fanamboarana andrindrana ny fifamoivoizana. Ireo fiara avy any 67 hectare ho eo amin'ny garage te hiazo ny lalana iny dia mandray avy hatrany FDC Ampasika sy Andotapenaka ary 67 hectare eo amin'ny Vatobe sy ny 67 hectare ny havana. Ireo fiara rehetra avy any amin'ny 67 ny havana te hiazo iny lalana iny kosa dia mandray avy hatrany ny lalana 67 hectare Vatobe, Andotapenaka 67 hectare garage. Tontolon'ny fampianarana kosa indray totosa soamantsara tamin'ity androany ity ny andiany faharoa amin'ny fanadinana mpanjakana CPE. Raha ho an'ny Sisco Mahajanga faharoa tsy nisy ny olana Henri Florian. No tanterahana androany fahavalo ny volana septembre ny fanadinana mpanjakana CPE ho an'ny faritra Sofia, Boeny, Melaky, Betsiboka, Matsaitrambony, Iorombe, Atsimo Atsinanana, Amoronmany ary Vatovavy Fitovinany. Nizotra ampilaminana ny fanadinana ho an'ireo faritra maro tamin'ity androany izy. Raha ho an'ny foibe mpanadinana Belobaka ao anatin'ny Sisco ny Mahajanga faharoa nizotra ampilaminana ny fanadinana mpanjakana. Zany hoe zany raha effectif total zay inscrit ato amin'ny centre Belobaka zany 262. Raha jereo moa zany efa nalefa ny examen zany 246 zany ny présent ary 16 zany ny absent amin'ireo mpianatra reo zany. Hatreto aloha tena azo lazaina hoe milamina zany le examen. Tsy aivana fa amin'ny fahadimbyfolo ny volana septambra ho avy izao no natanteraka ny fanadinana mpanjakana CPE ny faritra Atsimo Andrefana, Alosy, Androy, Menabe, Alaotra Mangoro ary Agnalanjirofo. Lafim-baovao hafa kosa indray morongatra tsy fandriam-pahalemana amin'ny distrika ny Tsoromandidy. Ny fiafaran'ny volana aogositra teo jola ampolony niakatra an-tanàna tao akadin'ondry sakay voasambotra ny voaroroy ary milaza fa ho malala olona ankehitriny. Ialana tsiny mialoha amin'izay mety tohana amin'ny reto sary ao anatin'ity fianadadinina manaraka ity oninasa. Saika isan'andro ny fanafiana amin'ny tampiadina sy asan-dahalo amin'ny faritra Bongolava amin'izao fotoana. Mandry lavolova vokatra izany ireo mponina any an-toerana. Ny volana aogositra teo, lehilahy ampolony niakatra an-tanàna tokony ho tamin'ny folo alina tao amin'ny fokotany Andohana Kivoka, commune na Ankadinondry Sakay. Nitaky vola 20 tapitrisa ariary ireo olon-dratsy ary tamin'ity vehivavy ity no voalaza fa manana izany. Tafatsoka nefa ity farany raha ny fitantarany ka ny iray mpianakaviana tao an-tokantrano no vonoiny rejolahy rehefa tsy nanomeza ilainy. Vao niakatra tao an-trano zareo nefa dia tafatsoka ny aran-tsoka teo ambaravarakely za sy le dadatoako dia za tafandositra lasa tsy tratran'ny zareo intsony fa le dadatoako ny tratran'ny zareo dia nanampiarana ny abibiana teo izay efa voalevina fa maty tsy tratrano. Totoako koa anisan'ny tratran'ny zareo tao an-trano mihitsy tsy afaka nandositra dia daroan'ny zareo sy ny vonoiny matidaroka ny forsena hoe aiza misy ny vola, aiza misy ny vola. Za efa tafatsoka iny mbola naraha le dahalo indray
za efa nandositra teny an-tanan-dehibe forcendreo reo olona zay mbola tsy maty reo nitady anaty teny an-tanan-dehibe rehefa hitan'zareo nefa fa tsy ho tratrany dia tranon'olona hafa indray tranony bebeako no nangalan'zareo entana nangalan'zareo vola nalain'zareo na koa hatramin'ny akoho amam-borona. Ireo tokantrano teo amin'ny manodidina araka izany norobain'ireo jiolahy rehefa tsy azony izay nilainy tao amin'ny trano voalohany. Nanao ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana tao Ankadinondry Sakay manoloana ity tranga ity ka tratra ireo olon-dratsy. Miantso ny fitsarana maefa ny fianakaviana amin'izao fotoana noho ny fandrahonana mahazo azy ireo ny amin'ny hoe tsy maintsy ho tafavoaka ireo voaroiroy amin'ny ity raharaha ity. Moaly moa ny enquête info tao amin'ny tribunalin'ny Tsoromandidy ary eto dia mitodika anareo ao amin'ny lafiny atao hoe fitsarana Tsoromandidy satria dia mahindresaka izahay fa mahitahita ary atao hoe mahafantatr'olona ireo olona izay voaroiroy ary voasambotra any amin'ny tribunalin'ny Tsoromandidy any. Ao anatin'ny brigade ny Ankadinondry Sakay na gendarmerie nanao ny ainareo tsy ho zavatra ianareo satria ianareo dia vitsy tokoa ianareo ary ny fokotany izay iadiadinareo nefa dia maro ao amin'ny commune Ankadinondry Sakay dia misy fokotany 220. Manodidina ny 510 ny isan'ny mpitandro ny filaminana miandraikitra ny commune Ankadinondry Sakay raha ny fanadihadiana natao ary isan'ny olana ihany koa ny tsy fampina ara-pitaovana rehefa misy ny tranga izay anairana ny tompony andraikitra isan-tokony. Miantso ny fitsarana ihany koa ankilan'izay ny fianakavian'ireo voatafika antony manainy amin'ny mety isin'ny valifaty izy ireo raha toa ka afaka ireo olona voaroiroy amin'ny ity raharaha ity. Nampakarinay tao Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity ilay zandary voatifitry ny dahalo tao Manandaza miandro vazo. Izy no zandary faefatra voatifitry ny dahalo ka naratra mafy tamin'ity taona ity. Misy zandary 3 hafa voatifitra namony ainy raha ny fanazavana azo fanampanazavana. Zay moa tenenina foana hoe zay tonga any amin'ilay faritra zay mampandry-pahalemana fa tsy maintsy misy koa zany ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka. Ary zay no anentanana hoe manolotra ny eny ho an'ny tanorazana ho an'ny vahoaka any amin'izay faritra misy tsy fandry-pahalemana ireny ny zandary ny polisy ny tafika dia tokony ao omentanana. Tsy hiteny zahay hoe andao hiaraka aminay fandona amina dahalo fa omeo vaovao ahafahana misambotra an'ireo dahalo ireo aza matahotra an'ilay dahalo nareo anaovan'ny valifaty fa efa zay ny tarigetra amin'izao fotoana izao hoe tokony ny dahalo sy ny mpiaro azy sy ny fa olona raitsy kombakomba aminy no tokony atahotra manomboka izao fa tsy ny vahoaka intsony na ny mpitandro filaminana. Tratehaky ny foibe-paritry ny ministeran'ny rano sy ny ala ao Vakinakaratra niaraka tamin'ny zandarmerie Pirenena ireo olona mpitrandraka vato antsokosoko tao amin'ny faritra rovana commune Imity distrikana Antsirabe faharoa. Kolo TV Antsirabe. Izy mahalina fa efatra ny volana septambra 2024 lasa teo no nifanenjehan'ireo zandary avy eo anivon'ny brigady eto Antsirabe sy ireo mpiambina ny faritra rovana ao amin'ny commune Imity distrikana Antsirabe faharoa ireo olona mpitrandraka vato antsokosoko. Vato manodidina ny 50 kilao no tratehaka tamin'izany ary tratran'ny zandary tany atoerana avokoa ireo mpitrandraka antsokosoko ireo. Tamin'ny alalan'ny andro masom-pokon'olona no nahafantarana fa misy manao fitrandrahana antsokosoko ao amin'ireo toerana voaharo ireo ka nampandre avy hatrany ny foibe-patry amin'ny ministeran'ny rano sy ny ala eto Vakinakaratra izy ireo. Ny fitrandrahana zany hita fa tsy nahatratrarana olona mihitsy hatramin'izay. Tamin'ity indray mitoraka ity zany zay vao teny hoe nisy vokany zany ny fanaraha-maso natao dia natao ny tatitra taty amin'ny direction régionale dia nisy ny fandraisana andraikitra nataony zareo niaraka tamin'ny gendarmerie dia izao zany izao tratra izao zareo. Ny tena marina moa zany ohatrany hoe ny tena hoe tratehaka teo am-pitaomana 50 kilao fa raha tena atao ny estimation zany hoe ny vato efa voatrandraka tany ambony tany mety efa amin'ny taonina fa reo aloha zany ny tena hoe tratra hoe tena teo am-pisamborana zany. Fa izy io raha fahitana azy dia anatin'ilay catégorie hoe pierre industrielle sy tena pierre précieuse zany ilay izy fa pierre industrielle zay moa tonga an'ilay izy hoe amin'ny taonina ny tena dradiavin'ny zareo amin'izy io zany fa raha vao vato vitsivitsy dia tsy ampy azy loatra. Ao anatin'ny fitantanana faritra rovana dia misy ireo rafi-pitantanana eny fotony izay manara-maso tanteraka. Raha ny loharanom-bavao azo dia amin'ny alina no anatanterahanizy ireo ny fitrandrahan'ireo vato ireo. Miasa amin'ny alina zareo ary zareo zany tena efa misy information mandeha be hoe rehefa mandeha ny mpanara-maso avy ao amin'ny faritra rovana sy ny tilipia rovana dia miala tao zareo
dia rehefa lasa zany ny tilim-piarovana sy ny mpanaramaso a dia miverina miasa ry zareo. Efa misy tatitra azo ihany hoe misy fotoana hoe amin'ny 120 alina ry zareo nitazan'ny olona avy any Manandona mitondra torche. Dia misy amin'ny 3 maraina ry zareo miala any indray dia amin'ny alina zany ny tena fanaovan'ny zareo dia izay mahatonga ny Ramatoa ny teny hoe tamin'ny zoma alina le izy no tratra satria efa tamin'ny 10 alina teo nanomboka ny opération ny arahana tamin'ny zareo zany a. Efa tamin'ny 3 maraina zany zay vao tena tapotra le opération. Entitra ny avy ao anivon'ny Fobeapatry ny ministera an-drano sy ny ala eto Vakinakaratra amin'ny fitrandrahana tsokosoko indrindra fa ao anatin'ireny faritra arovana ireny. Mariako fa ny lalàna tamin'ny 2015 005 tamin'ny 26 février 2015 zany no milaza fa tena tsy azo atao ny manao fitrandrahana vato sy ny ohatran'izany rehetra mitovitovy amin'izay ao anatin'ny faritra arovana indrindra fa noyau dur ny article 55 sy 56 alinéa 9 et 10 dia milaza mazava tsara fa tena mampiditra any am-ponja zany ny fanatanterahana izany. Araka izany dia mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny Gendarmerie Pirenena sy ny avy ao anivon'ny Fobeapatry ny ministera ny rano sy ny ala eto Vakinakaratra ary akatra fampanohavana tsy ho ela ny raharaha. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray Moroso amin'ny sehatra mantiana ny zazakanto nandritry ny fihibohana. Androany natrehan'izy ireo ny fanadinana teny anivon'ny Centre national d'enseignement de musique et de danse Etsy Anosy fanadina. Isan'ireo ankizy malagasy manan-talenta eo amin'ny sehatry ny mozika ny zazakanto. Nanaitra ny maro ny fahaizan'izy ireo mampiara-peo teny amin'ireo toerana samihafa teto an-drenivohitra. Niezaka nanohy ny fianarana ary nanao ny famerenana hatrany izy ireo nandritra ny fihibohana, ho fanatsarana ny feo sy hidirana eo amin'ny sehatry ny mahamatianina amin'ny lafin'ny mozika. Androany no nanatanterahana ireo ny fanadinana teny anivon'ny CNEMD Anosy na ny Centre national d'enseignement de musique et de danse. Misy ny dingana arahin'izy ireo ao aorian'ity fanadinana ity. Azo natao tsara ny fanadinana mozika satria mandeha tsirairay na ohatran'ny zazakanto teo zao zareo efa mpiaraka foana dia afaka miaraka eo zany zareo miaraka mihira fa ny mozika azo natao foana satria mandeha tsirairay mpianatra. Nandritra fihibohana nanaovanay azy raha vao misokatra kely ny fihibohana dia manao rattrapage zay. Izany hoe tonga dia manenjika an'izay fotoana rehetra tsy nianarana dia feno ihany ny feim-potoana zany nandritra an'izay fihibohana izay fa raha vao afaka mihaona mpianatra dia tonga dia ataonay foana ny famerenana rehetra sy ny fianarana rehetra mba ahafahany zareo tsy ho latsa-danja na dia teo ary ny fihibohana. Arakaraka ny ambaratonga misy ianao, raha ambaratonga voalohany sy faharoa misy ianao dia miakatra ambaratonga fahatelo ianao, fa raha tahaka ny tamin'ny herinandro zao ambaratonga fahatelo dia rehefa afampanadinana eo izy dia afaka manao zavatra maromaro izy. Anisan'izany zany miditra any amin'ny Académie nationale des arts et de la culture maka ny diplôma faratapony amin'ny resaka zavakanto. Miisa 420 ireo mpianatra mozika nanatanteraka ny fanadinana teo anivon'ny CNEMD izay nahitana mpihira sy mpitendry. Ankoatr'izay, maro amin'ny tanora malagasy ankehitriny no liana eo amin'ny fianarana mozika raha ny fanazavana. Hita hoe mitombo zany ny fitiavan'ny tanora sy ny fikirizany hianatra na dia hita ary hoe betsaka ny tsy mila mianatra dia mahay fa rehefa tonga amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy dia fantatra ihany hoe iza nianatra dia iza tsy nianatra.
Maresaka iraisam-pirenena kosa indray ny tanterahana androany andiany fahavalo amin'ny fifampiresahana eo amin'ny vondrana Europiana sy ny firenena Britanika mahakasika ny Brexit. Fito volana atoyarina mbola maro no tsy fantatra mazava eo amin'ny rotota fanadina. Miverina amin'ny fifampidiniana ankehitriny ny firenena Britanika sy ny vondrona Europeana mikasika ny Brexit. Anton'izany ny tsy fisian'ny fifanarahana mazava eo amin'ny samy rotota mikasika ny fifanankalozana ara-barotra manomboka ny taona 2024. Nanambara ny Prime Ministra Britanika Boris Johnson fa tokony ho hita alohan'ny fivoriam-ben'ny vondrona Europeana ny 15 ny volana Oktobra ho avy izao ny vahaolana mikasika ity fifanarahana ity. Maminavina ny ametraka lalàna vaovao mikasika ny fifandraisana ara-barotra ny firenena Britanika, lalàna izay mety hampisolana eo amin'ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Irlanda sy ny vondrona Europeana. Etsy ankilany, nanamafy ny fahatokisan'ny fitondram-panjakana Britanika ny vondrona Europeana amin'ny fanarahana ireo lalàna iraisam-pirenena. Araka izany, miatra avy hatrany ny lalàna iraisam-pirenena momba ny varotra izay ahitana fandoavan-ketra ambony raha toa tsy misy ny fifanarahana eo amin'ny samy rotota. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.